Akaky ny nambaratsy amintsika tao anatin'ny fampahalalam-baovao dia misy ny vahiny izay ho raisitsika amin'izao fotoana izao eto amin'ny plateau. Avy ato ankavana koa ato andeha ny colonel Sola izay efa nisotro ronono moa izy ireo izay ao anatin'ny comité de sage ny RPR ary ny colonel Ramora Nahina izay ao anatin'ny comité de sage ny RPR ihany koa. Tonga eto izy ireo misy mifaridara-potoana akaky nefa narahantsika tato anatin'ny fampahalalam-baovao tamin'ity herinandro ity. Tonga eto izy ireo anazava amintsika misimisy kokoa makasika izay fandara-potoana raha ampitso izay sy ny maro afaka dia miaraba-nareo tonga soa eto amin'ny plateau-ny Sisel ndaolotsika ifampiaraba Zay madame ia tonga dia fanontaniana avy hatrany satria somary fohivohy dia ny fotoanantsika andriamadio colonel isany hoe misy ny hesika izay tanterahan'ny RPR rahampitso ny RPR moa efa nazavaina tamintsika teto fa dia hoe ny rassemblement des partisans de ratirakisme ka tonga eto nareo mirahala anazava misimisy kokoa zay makasika izay fandara-potoana izay. Momba ny fandara-potoana rapitso zany dia rapitso amin'ny sivy any amin'ny Bodantapana ary amin'le misy ny paleny amirady teratsiraka iny misy fambolekazo tao dia miangaviana nyrehetrarehetra zay afaka tonga anao an'izay fa adidy ho an'ny tandazana le fambolekazo dia invité daholo le tompo na dia sans invitation raha fa dia tenany eto zao dia efa hoe manasa anareo ho tonga any. Samy mitondra azo ambolena ve sa fa misy zanakazo any atoerana? Zanakazo zany efa vonina any dia mino koa zay fa efa nametrak'olona anao an'le lavaka dia zao sarotra loatra nanao le izy dia amin'izay fotoana zay zany aloha kelin'izay misy fombafomba ara-drazana atao ka misy fambonomomby any io ronono io dia iarahana mihinana raha misakafo dia efa vita fambolekazo any ambaraka amin'ny folo any zay mantsy hoe le trafokena fampizarana iaraha-mihinana dia zay dia raha vita zay dia miaraka daholo koa zany ny vahoaka amin'le tomobily mitongary tany mitonga ty Toamasina amonjy ery amin'ny Soavita. Soavita moa zany izay misy an'le 10e anniversaire ny RPR zay atao patronné ny ministre Sofia Ratsiraka zany dia miangaviana koa zany zay afaka amonjy tsy hiaraka hifaly aminay ao zay zany miakatra ataonay tompoko dia zay sy zay ny momba le festivité oato rapitso. Zava-dehibe tokoa ny fanatanterahana n'izay fambolena hazo izay misy antony manokana matoa natao izay ezaka fambolekazo izay. Colonel Sola inona no azonao ambara makasika an'izay? Efa tsy misy maro loatra ny ambara mihoatra an'izay satria efa feno dia feno ny fandara-potoana ny mainy teo fa ny aya dia misy indray ny antony dia faharoa ny andehananay aty dia mba hitaraina amin'ny fitondram-panjakana ny zava-manjoanay taty aloha be titily ka ho vakiko zany izy fa tsy tadidiko loatra. Bon, victime ny raharaha sady narambona zahay tamin'ny raharaha 2002 voalaza tamin'ireo fivoriana ny mifanesisesy tany ivelany sy teto atoerana fa omena onitra sy averina amin'ny laoniny ny carrièren'ireo miaramila ny voaendrika. Lalàna larana fa 2016 037 tamin'ny 16 décembre 2016 mikasika ny fampihavana amin'ny pirenena raha teo no mandidy izany. Io lalàna io dia mamaritra ny fananganana ny Fond National de Solidarité FNS izay natao hamatsy ny Caisse nationale de réparation et d'indemnisation CNRI. Ireo fond sy caisse ireo dia tsy mivoaka raha tsy misy décret d'application an'io lalàna 2016 037 io. Koa noho izany miangavy zahay aminareo manam-pahefana manatrika eto miheno anay zay maheno an'ity
fanambarana ataonay ity mangavy ny tenanay mba hiangavy an'Andriamatoa Filohajaina haneraka ny Ramatoa ministre ny fitsarana hitondra io projet de décret d'application io eo amin'ny fivorian'ny ministre mba ho dinihina sy avoaka matoky zahay fa mba anisan'ny fitsinjovana ny sosialim-bahoaka izay milazain'ny hataon'ny fitondram-panjakana amin'ny 28 janoary 2023 tany Ilaka Est koa ny fandoavana ny onitra aminay sy ny fanatanterahana ny réparation de carrière anay ko makasitraka makatelina anareo mihaino hatramin'ny farany saotra tompoko zay zany afatra tiana-pitaina avy amin'izy reto izay hoe mialatsiny amin'le teny baiko hoe victime tamin'ny Rosy Roarivo zay zany ny afatra izay tiany reto ray aman-dreny be ampitaina amin'ireo tokony hiantefany indrindra moa izany fa ny mpitondra fanjakana somary fohifohy ny fotoanantsika satria ao anatin'ny fampanalam-baovao tsika zay ngamba no fanentanana izay natao ihany koa makasika ny fanjakam-potoana kapitso makasitraka anareo migala mbola misy ambara kely oui zahay zany misy ambara mihitsy mitaraina zahay monsieur le président ajaina Andry Rajoelina fa mba jerevo zahay hiaradia aminao zahay raha ohatra ka fampijery atsika mianaka mba jerevo zahay mba tazana fa tena reraka sy voamafy ireto ny aram-boina reto efa maro aminay ny maty ary nanantena mba ahazo an'io indemnisation io sy réparation de carrière io nefa tsy nahatratra an'izany izy ireo satria maty izy rehetrarehetra dia tsy afaka namonjy tsy afaka nisitraka an'ireo onitra sy réparation de carrière io sorana be dia be ny colonel Sola izay efa misotro ronono ao anatin'ny comité de sage ny RPR sy ny colonel Ramora Nahina izay mbola ao anatin'izay comité de sage ny RPR ka dia rampitso zany fotoanantsika miaraka amin'izy ireo anao ity fankalazana ny anniversaire-ny anniversaire-ny RPR eto Tomasina ity ka dia zay araka dia makasitraka indrindra tompoko.